Miarabanao hatrany ry namako malala, sakaiza tiana, sakaiza tsy foy, manaraka izao fandarana mamintsika sy tiantsika izao. Misaotra anao ihany koa mahatoky amin'ny fandarantsika. Be dia be ny fanamariana ataonareo izay isaorana be dia be anareo mankasitraka izao fandarana izao. Tonononao anao sy ny ankonanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Mivavaha amin'ny fanetretena. Izany indray no lohahevitra diniantsika androany. Mpivavaka manetry tena. Romanina toko fahavalo andininy enina amby roapolo manao hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika ny vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mahakasika ny amin'ny vavaka izany no resantsika. Rehefa mivavaka isika, inona no mampiteny atsika hivavaka? Ery avy aiza no manosika antsika hangataka vavaka sy resaka amin'Andriamanitra? Ery ny fanahy masina. Ny fanahy masina no manome antsika ireo etaeta mbavaka izay atolotra an'Andriamanitra. Izao anefa tsy ankasitran'Andriamanitra ny vavaka raha tsy amin'ny fanetretena sy ny fotorotoro ary mangorakoraka. Ahoana ny ahafantarana an'izany? Tsy ny hoe fandoaleantsika na ny fiondrentsika na ny fanaovana fehezanteny mamaritra hoe tena manetry tena isika, tsy izany. Andriamanitra irery no mahalala hoe ity lehilahy ity, ity vehivavy ity tena manetry tena fotorotoro mihitsy izy mivavaka amiko. Andriamanitra no mahalala an'izany. Ahoana ny ahatonga antsika hanetry tena sy hanana fotorotoro? Ny fahatsapana fa mpanota tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Mpanota tsy mendrika, tsy antonona akory ny antso ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny sahaza antsika dia mandohalika, miankoka eo ana-tongotry ny Jesosy Kristy, maneho ny fahalementsika sy ny fahotantsika ary ny fahontsika. Ary ny vavaka ampinoana, ny vavaka atao ampinoana dia fanaledy anankiray mamoa ny firaiketan'ny lanitra ka dia ovan'Andriamanitra ny valim-bavaka rehetra tokony omena antsika tsiraray avy. Aoka tsaroantsika ary fa rehefa manankina ny fanahintsika amin'Andriamanitra isika dia raisintsika mandrakariva io Andriamanitra io ary mamaly ny vavaka izay ataontsika izy. Manasa antsika izy hanantona azy ary izay tsara sy sarobidy indrindra no tian'Andriamanitra omena antsika. Inona ary izany tokony atao? Tsy tokony hanetry tena eo anatrehany ve isika? Ampilefitra ny izao, ny fitiavan-tena, ny fizaozaona, ny fanandratantena, ampileferina eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary rehefa izany no mitranga, hamaly ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Hovaliany araka ny sitrapony ny antom-bavaka ataontsika. Andeha hanandrana ary isan'andro, ilefitra, hanetry tena, hanandratra ny vavaka amin'Andriamanitra, ka dia izy no hamaly ny vavaka ataontsika. Hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo tsara ny an-danitra, mitombo hatrany ny tari-dalana omenao anay, fa mila manetry tena, torotoro fo izay, manandratra ny vavaka eo amin'ny seza fiaindrananao, ka hiaino sy hamaly ianao. Jesosy io, atao fiainana izany, mba hanetry tena, anao ho ambony, anao ny namanay ho ambony noho ny tenanay, fanetretena lalina izay ilainao, ka dia hamaly ny vavaka ianao, hamindra fo sy hiantra aminay isan'andro ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no hanaonako ny vavaka. Amen.